hatreo amin'ny fianohan'ny taona ka hatrany amin'ny fiafarana. Fanalatsika ao amin'ny evangelin'ny Masina Luka fahaefatra ny 1:20 sy ny 1:20. Atoandro ny fanahy avy amin'ny Tompo, ka natoka ny Tompo ho anambara vaovao mafaly amin'ny mahantra, ny rainy aho mitory fanafahana ampigadra sy fahiratana mijamba, anafaka ny ampaolina, ary hitovy taona aneon'ny Tompo fanambinana. Izany ary ny Tompo. Izay rehetra
firenena ity mba hampanoso ny safizakan'ny tsirairay avy mba hovitsiana ho aminy ka hoenty hatrany eo ampitantanana ho azy mba mahasoavana ny firenenay ka ho tafavoaka amin'izao lalantsarika izao ity firenena ity. Anisan'izany miezaka hanatanterahana ireo fifidianana rehetra mba hahatafavoakanay iray amin'izay hitantananao ny firenenay. Andriamanitra avy fitiavana ombao ny fitiavanao izy ary ombao izay tsoganinao manokana satria tsy misy toloha raha tsy araka ny sitraka ao.